Tonga tao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao indray isika tompoky lahy sy tompoko vavy amin'ity aliny zoma fa 17 volana 17 asena mpanadino anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Tantaratsika ny vaovao amin'ity dia ny pedi politika. Isan'ny antoko politika vonina hiatrika sy andray anjara ny fifidianana izay ho tanterahana amin'ny 17 iny ny professeur Zafi Albert na ny UNDD efa fantatra araka izany ny candidat atolotra izy ireo ny andinindin'izay avy hatrany. Andray anjara feno amin'ny fifidianana firenena izay tsaina amin'ny 17 ny atoko UNDD natsanga ny professeur Zafi Albert, ny premier ministre teo aloha Jean-Omer Berzik no candidat atolotra ity antoko ity anisy fanana maro izany sy afanjalalaina Lazare nandritry ny fiaonany tamin'ny mpanao gazety tamin'ny fiandohany ity herinandro ity. Afaka ny hitantsika hoe moa zany Andriamatoa Omer Berzik dia efa nilaza fa izy candidat natolotra ny UNDD avy efa nazotrojany tamin'ny président Zafi ka zay dia mandeha amin'iny fa hoe déclaration officielle ny parti no anazy iny mbola miandrika. Namafy izany ny Front National ny atoko UNDD nandritry ny candidat Omer Berzik tamin'ireo olobe tao Fianarantsoa Androany. Manaraka ny afatra napetraka ny professeur Zafi Albert ny UNDD tsy anaotika ny chaise toko Emmanuel Rakotovahiny. Laza kosa ny premier ministre teo aloha Jean-Omer Berzik fa ampandova arakevitra ny professeur Zafi Albert ny tenany ary naneo ny fahavononana hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 2024 nandritry ny fiaonana tao Fianarantsoa no nilazany Jean-Omer Berzik ny toko folo amin'ny maha candidat azy teo anatrehany ireo olobe tany